atsika ry avana malala amin'izao ora sy fotoana izao a, izay afana mifampahery amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra amin'itony tambazotra serasera itony. Tamin'ny farany isika dia nijeriny amin'ny hoe ao anatin'ny ady izay ataontsika dia mila mangina isika. Fa amin'ity androany ity isika dia hijery mpanompon'Andriamanitra anankiray izay nanana fitokisana taminazy tamin'ny ady izay natsiany. Kanefa mialohan'izany dia hivavaka isika. Ray malalo amin'izao ora sy fotoana izao dia mangataka ny fanainao masina izay mba ombanay hitady anay ny amin'izao fampaherizana foy izay hoentina ho an'ny mpanomponao sy ny vahoaka malagasy izao. Dia misy matoky izay fahitana amin'ny fomba manokana ianao amin'ny anaran'i Jesosy nanao navavaka. Amen. Ry havana malala, misy mpanompon'Andriamanitra anankiray izay haitsika tsara ny tantarany, dia tsy iza izany fa Davida. Andeha manasa anao andray ny baibolinao dia ho jerentsika ny ao amin'ny Salamo fa 450 dia eo amin'ny 9 no andeha entintsika hifampaherezana. Raha mijery an'io Salamo fa 450 isika dia ny lohateny lehibe ry amin'ny aloha ery dia hoe ny fangataham-pamonjena amin'Andriamanitra sy fahatokiana azy any am-pandosirana. Miresaka ny fahatokisana izay nataony Davida tamin'Andriamanitra izy io. Fa izao tamin'ny fotoana izay nenjian'ny Filistina izy tamin'izany fotoana izany dia nitsoaka tany amin'ilay toerana antsoina hoe Gata. Rehefa samborina izy tamin'izany fotoana izany, ity Gata ity dia toerana anankiray izay nitsoahany Davida rehefa nenjiany izy tamin'ny Filistina izy tamin'izany fotoana izany. Ny Gata ity ihany koa dia toerana izay nahalehibean'izy Goliata izany toerana izany. Ary nenjiana i Davida tamin'izany fotoana izany dia haitsika tsara nefa Goliata dia fahavalo lehibe izay niady tamin'ny Davida. Kanefa tamin'ny fotoan'androny izay toerana nahalehibean'i Goliata, rehefa nenjiana izy dia nandositra tamin'izany toerana izany. Dia izao ny teny nataony ao amin'ny Salamo fa 450 dia eo amin'ny 9 dia hozy izy: amin'ny andro atahorako no hitokiko anao, amin'ny andro atahorako no hitokiko anao. Eo aloha eo dia miresaka izy hoe: mamonjafo amiko Andriamanitra fa misafoaka manenjika ny olona, miady amiko manjakariva izy ka mampahory ahy. Mbola veriny izany ao amin'ny Salamo fa 450 dia 2 dia hozy izy hoe: misafoaka manenjika manjakariva ny mpampahory ahy, maro tokoa no mirehare miady amiko. Rehava malala ao anatin'ny vanim-potoana izay manahirana Davida, enjian'ny fahavalo ampijaliana izy tamin'izany fotoana izany. Kanefa dia hozy izy hoe: amin'ny andro atahorako no hitokiko anao. Ary io ny tiako hifampaherezana amin'izao ora sy fotoana izao. Misy fotoana, misy ny andro izay falitsika, misy koa ny andro izay mampahory atsika, misy ny andro izay maravoravo atsika, misy ny andro izay matezitra atsika. Kanefa aza adino fa misy ny andro izay tena mampatahotra atsika indrindra, izay tena mampahory antsika indrindra. Jerevy tsara makany amin'ny bokin'ny Genesisy isika fa i Adama sy Eva rehefa nanomboka nanota dia lasa natahotra ny tavan'i Jehovah Andriamanitra. Ry havana malala, lasa niery ny tavan'i Jehovah Andriamanitra izy. Kanefa ao anatin'izay rehetra izay dia izao Andriamanitra tia azy manjakariva. Ka fanontaniana apetrako aminao: rehefa matahotra ve ianao dia hitodika amin'iza ianao? Fa i Davida manokana dia nanapa-kevitra hoe: amin'ny andro atahorako no hitokiko anao. Misy fotoana zany mety hampatahotra ny eo amin'ny lalana eo amin'ity fiainana ity. Dia izao tsarovo manjakariva, aoka isika metsaka ny fitokisantsika amin'Andriamanitra. Ary ny ampiasain'ilay mpanao salamo eto dia hoe: hitokiko anao. Samy hafa no hoe mahatoky sy ny hoe mahatoky.
ny hoe mahatoko mantsy a dia olona anankiray izay azo ametsahana fitokisana, fa lay matoky de zany hoe ao amin'le olona ny fianteranao tanteraka, ny fitokisanao tanteraka dia ao amin'ilay olona amin'izay fotoana izay. Ka eto zany nampiasain'ny Davida ty hoe itokiko anao, izany hoe ao anatin'ny ady, ao anatin'ny tahotra izay nandalovany de tao mihitsy no nametsahany tanteraka ny fitokisany amin'Andriamanitra. Ry havana malala, avany fotoana zay mampatahotra zao misy atsika izao, aoka isika hitoky tanteraka amin'Andriamanitra. Ninona toe-javatra zay mety manahirany, manahoana ny amin'ny hoaviko, mampatahotra daholo zany, manahoana ny tsy fisindrano, mampatahotra zany, manahoana zao fiainana izao, inona ny mety hafarany ty tantarany tany ty, mampatahotra zany rehetra izany. Kanefa hozy izy Davida hoe amin'ny andro atahorako no itokiko anao, amin'ny andro atahorako no itokiko anao. Ry hava-malala, aoka tena hitoky amin'ny Kristy isika, aoka tena metsaka ny fiainantsika tanteraka eo amin'Andriamanitra isika ny amin'ny ady izay ataontsika. Ny amaranako azy dia tenin'i Jesosy ao amin'ny Jaona 4:9-3:30 de hozy izy Jesosy Kristy: izany teny zany efa nolazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko. De eo amin'ny tapany faharoa de hozy izy hoe aty amin'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana, nefa matoky izao efa naresy izao tontolo izao. Izy mihitsy no miteny eto, misy fahoriana, misy mampatahotra eto amin'ity zao tontolo zao ity, fa isika dia mila matoky azy, mila matoky azy isika, satria izy efa naresy izao tontolo izao. Mazava ho azy fa rehefa miaraka amin'ny mpanjesy isika dia tsy maintsy anjesy ihany koa. De izay ny antony ametrahantsika fitokisantsika tanteraka eo amin'ny Kristy, dia izy ny andamany fiainantsika amin'ny lafiny rehetra mihitsy. Tantara anankiray ny tiako entina maranana izao fampahirezana izao. Nizay andro tao amin'ny adiny ady lehibe faharoa, rehefa nisy ny fikorotanana dia tabataba, pôbasy, pomba mirefitra eraky ny tanàna tamin'izany fotoana izany. Nisy zazalakely anankiray izay miaraka tamin'ny dadany izy tamin'izay fotoana izay, rolahy izy tamin'izay. De rehefa niaraka tamin'ny dadany izy tamin'izany fotoana izany, de zao ny zavatra misy ry havana malala. Ilay ralahy anankiray tsy hita dia tsy maintsy nataony dadany tao anaty lavabato anankiray, karikôto izy tsika, tao anaty lavabato anankiray zany tovolahy zany. Rehefa tao ity tovolahy ity dia natahotra fantatsy izy ny amin'ny fisehoany ny zavatra hoe ahoana raha mba hipoahany bombato, ahoana raha vonony tafika ato tamin'izay fotoana zay. Ny dady anefa variana nijery ralahiny tamin'izay fotoana zay. Tapitapika teo dia tonga ny dadany niaraka tamin'iray lalàny, nanomboka teo dia tsy nanana iay intsony ty tovolahy ity, fa nanana fahatokina tanteraka izy satria teo ny dadany tamin'izay fotoana izay. Satria fantany fa ny dadany dia afaka mamonjy azy, ny dadany dia afaka miaro azy ao anatin'ny toe-javatra izay manahirana, ary zany ny tao anatin'ny toe-tsainty tovolahy ity. Fa tamin'ny fotoana zay tsy naheo ny dadany dia naniny izy tamin'izay fotoana zay, mioriory fatratra izy hiatrika ny toe-javatra misy. Ry hava-malala, manana an'Andriamanitra ihany koa ianao, aoka ianao hiteny tahaka amin'ny Davida manao hoe amin'ny andro ao anatin'ny olana zay andalovako de nitokiko an Jehova, nitokiko anao Andriamanitra. Zany ny tena zava-dehibe, mila mitoky amin'Andriamanitra isika, ny tompony hitatsika manjakariva. Amen. Andeha hivavaka isika amarana an'izay fampahirezana fo zay. Andriamanitra mangataka anao mba hotahinao izao mpiaino sy mpanaraka an'ity pejy ity. Aoka ny famonjam-ponao sy ny fiadananao ane hitoetra amin'ny tsirairay avy. Raha nazay fampianarana izay makasika ny amin'izany tokony hitoky anao, ametsaka ny fiainana eo aminao, dia aoka tompo ny fananao masina omba ny tsirairay avy, ary atonga fitahina ho anay izany teninao izany, ka no fananjamana izay amin'izany fitokinanao izany, ka ianao lay dada izay mpiaro anay, Andriamanitra tia anay, ka aoka ho arovanao amin'ny fahavenoan'ny zanakao. Dia aoka nia ianao hiaro anay amin'ny fahavenoany. Vavaka ty atonona sy irena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ririhany. Amen.